faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'izao fotoana fiomanana sy fankalazana ny Krismasy izao dia faly manotra seho sehatra roa anareo izahay katekômena. Ny seho voalohany dia atao amin'ny endrika tantara amin'ny aloka na ambre chinoise. Amin'ny seho faharoa kosa dia hiresaka momba ny fihetsem-pontsika izahay. Amin'ny alalan'ireo seho ireo no hanasanay anareo hanaraka izany tantara masina izany. Izay mampatsiahy antsika fa ny nahaterahan'i Jesosy dia nanambara ny fahatongavan'ny fitiavana sy ny fanafahana ho an'ny rehetra. Antenaina fa hiaino sy hijery finaritra ianareo. Ity ry ity dia mitantara ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, ilay zaza masina, zanak'Andriamanitra nirahana hitondra famonjena sy fifaliana ho antsika rehetra. Araka ny filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko 2, Maria sy Josefa dia nandeha tany Betlehema mba hanatanteraka ny didy fanisam-bahoaka. Tsy nahita toerana honenana anefa izy ireo, ka dia tao amin'ny fihinanam-bilona noho ny toetra, ary dia teraka tao ilay zaza masina. Izany dia maneho amintsika fa tonga tamin'ny fanetretena tanteraka ny Tompo mba hamonjy izao tontolo izao. Ny mpiandrondry izay niandry tamin'ny alina dia nahareny hafatra tsara avy amin'ny anjely nanao hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Ny kintana mamirapiratra kosa no nitaridalana ny magy avy any Antsinanana izay nentan'ny fankalazana sy nitondra fanomezana ho an'ilay mpanjaka vaovao. Volamena, didin-kazomanitra ary miora. Jesosy ilay zaza masina, ilay nitondra ny fahotantsika rehetra ary nanolotra ny ainy mba ho famonjenantsika. Who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing A couple came to Bethlehem, expecting child. They searched for him to find a place, for you were coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only Son was born now. Hallelujah, 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 flocks by night, so see this baby brought in light. A host of angels lay them all to you. It was that all the angels said, "You find in me the manger bed, Emmanuel and Savior." Hallelujah.
to me, this baby boy would grow to be the man and one that died for me and you. My sins will drive the night in you. The rugged cross was my cross too. Still every breath you drew was hallelujah. 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 Hallelujah.
Mandray sary an-tsaina fonareo trano iray. Ao anatin'io trano io dia misy efitra maro. Ny sasany dia mamirapiratra sy mahafinaritra, ny hafa kosa dia maizina sy miafina. Hitsidika ny efitrano tsirairay ao anatin'io trano anatin'io isika, hikaroka ireo harena miafina ao anatiny, ary koa ireo aroka izay miafina. Amin'ny fandraisana ireo fihetseham-pontsika tsara kokoa dia afaka miainana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ny alahelo na dia malahelo aza indraindray, ny alahelo lalina sy maharitra dia mitarika amin'ny fahaketrehana sy ny fijerenan'ny fiainana amin'ny fomba ratsy ary ny fanomezantsiana an'Andriamanitra. Ny fanahiana, fihetseham-po mavesatra izay entin'ny fisainana tafahoatra momba ny ho avy, ny tsy fahatomombanana na ny zavatra tsy voafehintsika, mitarika tsy fahatokinan'Andriamanitra izany ary manamevana ny fahatsapantsika ny fiambenan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiainantsika. Ny fikatsaram-be dia mitarika antsika anao izay hahazahoana zavatra bebe kokoa, izay miteraka tsy fahononan-tena, fifandirana amin'ny hafa ary fahaverezan'ny fanahy. Manimba fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany satria mitarika antsika hifantoka amin'ny zavatra avany fa tsy amin'ny tompo ilay loharanony tena harena. Ny tahotra, matetika manakana antsika tsy hanao ny asan'Andriamanitra ny tahotra ary mahatonga antsika tsy hifandray sy mifanerasera amin'olona. Ny tahotra dia manery antsika hiankina amin'ny teny antsika fa tsy amin'ny herin'i Kristy, ka lasa mametraka ny masontsika amin'ny olana sy ny mety hitranga fa tsy amin'ny Jesosy ilay mpamonjy antsika. Ny fankahalana dia fihetseham-po izay manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary manao antsika ho very, mitarika amin'ny herisetra ihany koa izany ary miteraka fitsarana sy fanilikiliana ary mampitomba ny elanelana sy ny tsy fihavanana. Ny fisalasalana, toe-po mampisalasala ny finoana sy ny fanantenana izay miteraka tsy fahatokinan'Andriamanitra sy ny teny fanampanantenana. Rehefa misalasala isika dia tsy mahay mandray fanapahan-kevitra ary very ilay fiadanana totry ny fitokisana amin'ny tompo. Manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany satria mitarika antsika hevitra fa hoe tsy ampy ny herin'Andriamanitra na tsy ahatanteraka ny teny fanampanantenana izy. Ny firehariana, mety ho fihetseham-po tsara ny firehariana rehefa mifototra tsara amin'Andriamanitra, anefa toy ny poziny io satria fihetseham-po izay miantehatra amin'ny avinavonana sy ny fanandratana tenantsika, ka mitarika antsika hifantoka amin'ny voninahitra manokana fa tsy amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Ny firehariana dia ny manaloka ny fahasoavana ny Kristy satria lasa izay ataontsika no tadiavintsika ho hita fa tsy ny fitiavana ny herin'i Jesosy miasa amin'ny fiainantsika. Tahaka ny mpamboly manala ny ahi-drasy ary mamboly voninkazo dia manadio ny fontsika i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra ny fanantenana hanome anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ny alahelo mandalo, manantsaina ny fifaliana toy ny fiposahan'ny masoandro manoloana ny aizina. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy.
ny ayay ho levona mifandray amin'ny fiadanana madio sy lalina izay manisy ny olona dia ho feno fanambinana ary izay mampisotro dia ampisotroana kosa ny faniriana be mihena manampy antsika iroso amin'ny fandraisana an-tsitrapo. Ny tompo no mandeha eo alohanao, izy no hiaraka aminao, tsy andahoanao na hahafoy ianao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Ny tahotra resy mitondra herim-po sy fahavononana. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Ny fankahalana manan-kery mivonto amin'ny fitiavana madio mamelona ny fo. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manampinoana ianareo ka tsy misalasala dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity aza ianareo hoe mifindra ka mienjera any anaty ranomasina dia ho tonga izany. Ny fisalasalana mienina manampy ny fahatokiana ho amin'ny finoana. Nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny fa hoy izy hoe Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry teny. Ny fiavinavonana miova ho fanetreteny, ny fanekena, ny mahakely sy ny mahatsotra mitondra fiadanana sy fitiavana ho an'ny hafa. Ny fihetsepontsika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Isika dia afaka miova ho fahazavana mamirapiratra manazava ny lalan'ny hafa. Rehefa manolo-tena ho an'Andriamanitra isika dia miova ny fontsika ary lasa fitaovana amin'ny tanana mba hitondra fanantenana sy fitiavana amin'izao tontolo izao. Amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompintsika amin'ny fiainantsika dia afaka manana fiainana feno fifaliana sy fiadanana isika. Vita ny anjaranay katekômena ho any an'io dia mangataka ny mpitandrina hamarana fotoana sy hanome tson-drano. Saoran'Andriamanitra isika nafahantsika niatrika sy niaina ity androany ity kehitritsika dia marana ny fotoana hitsangantsika anao ny hira faharaiky amin'ny valopolo, ny hira faharaiky amin'ny valopolo, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra no ataontsika orin'izay dia tolotra ny tsodrano. Ny hira faharaiky amin'ny valopolo, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra.
n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rary soantsika rehetra tompoko, rapitsony Ray.